20 andiny faharoa zao ny ambarany tenin'Andriamanitra. Ary aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavoazana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Aleluia. Eny ary samy mahazo ny toerany. Aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavoazana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana ny marina. Tsy antilisy taloha, tsy mivavaka tsika taloha, tsy pinotsika taloha. Hafa mihitsy ny fisainatsika, hafa mihitsy ny fomba fijerintsika ny fiainana, hafa mihitsy ny fomba fisainatsika. Fa rehefa tonga pinotsika dia tsy tokony hitovy amin'izany tsony, tokony lasa karazan'olona hafa mihitsy. Dia hoy ny Baiboly hoe aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao. Tsika ry havana rehefa tonga pino dia mila tena mitondra mbavaka mihitsy ianao tsy iaina tahaka ny gentilisa intsony, tsy avinavina tsony, tsy hevitra ny tenana ho zavatra tsony, tsy rehefa tonga pino dia miovy. Ny gentilisa nge manana karazam-piainana, karazana fisainana hafa mihitsy. Za zao nahita olona izay na eny tantanan'olona anankiray hoe pino izy, fa dia izy ray tanàna manolana dia somary miataka kely ny tranony, fa miavinavina nefa pino gamany. Ary izy lo ingénieur izy nianatra ampianarana ambony izy momba ny agriculture, dia miavinavina fa ny ena amin'olona dia mitomany arabaina. Ny fiarabana olona nge tsy vidina aza nisan'ny olona ianao hoe mandeha amin'ny lalana dia tsy miaraba olona fa miavinavina miandry arabaina. Non, ny pino dia tokony miova. Raha mifanena amin'olona dia ianao no miaraba voalohany falifaly hitonan'le olona hivavaka koa. Fa ny ena amin'olona ianao dia miaraba olona manao ahoana tompoko, ina vaovao, anareo moa ty miperaka, aiza hoe izay ty. Za tena ohatra izany mihitsy ny toetrako rehefa nivavaka. Tsika pino mila miova ho tahaka izany rehefa mivavaka. Hafa mihitsy ny pino. Dia inona ny tranga tamin'ilay olona miavinavina, somary miataka kely ny tranony amin'ny tanànan'ny olona, tafian-dalo tao. Tsisy olona namonjy satria miavinavina loatra. Fa ny tena izy nge tsika pino rehefa misy zavatra miseho tokony hita mihitsy hoe mirodorodo dolo mifokon'olona mamonjy manampy. Fa rehefa miavina loatra tsy rarahin'ny olona na misy mamono faty eo azy. Dia ny tafian-dalo dia iny sotsotomin'ilay dalo ny tongony dia nitsoaka ny vika, dia narary dia iny nitondra azy ho amin'ny fahafatesana. Ry havanao, aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao isika pino, atao vita hoe miovy ianao ary karazan'olona hafa mihitsy. Tsisy pino tokony miavinavina mpiara-monina amin'izany. Dia iny rehefa misy fahoriana aminao, misy maty, tsisy tonga ny olona mangy anao, tsy ohatrany hoe tsisy manotrina anao ny olona satria miavinavina loatra. Aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Pino ianao tokony miova. Zay zany mba fampidirana. Mino fa tena tonga dia azonao avy hatrany ny zavatra tiako ampitaina hoe mila miova ny olona rehefa tonga pino. Zao ny ambaran'ny Baiboly hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo fa tonga vaovao ireo. Halleluja. Na dia sika samitsika pino eto amin'ity fiangonana ity ary dia ko ho tonga olom-baovao ianao. Na olona tsy dia fantatra hoe rehefa tonga eto miara-mivavaka arabao foana.
ny amo ny fampimezana ny zanako ataoko dia zao hoe tsy vidina amin'ny fiarabany tsy vidina za zao raha mahita anareo dia tsy hoe mandoha vola dia arabay non tsy vidina manahoana tompoko alleloia raha misy olona ao Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo tonga baovao ireo fampidirana iny fa ny tena zavatra hojerentsika dia izao fa miovao izy amin'ny fanavozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana ny marina io fisainantsika io rehefa doapino isika dia mila vaozina mila fanavozana ny gentilisa mantsy manana mandresy lahatra azy fa ny Andriamanitsika manana zay mandresy lahatra azy ka ny fisainantsika pino mila fanavozana mila fiovana mba hitovy amin'ny sainan'Andriamanitra miova amin'ny fanavozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina mila vozana amin'ny fisainantsika fa tsy fanavozana ny fisainantsika tsy fanavozantsika ny fisainantsika ny tsy fiovana ny fisainantsika dia mahatonga antsika tena tsy ankasitrahan'Andriamanitra matetika mahatonga antsika tsy hitahian'Andriamanitra satria ny fisainanao ange tsy mahatakadavitra fa Andriamanitra kosa raha nanome ny teniny ka mitaky amintsika mba hiova sy avozina amin'ny fisainantsika dia manana hevitra heverana antsika izy ary tsy hevitra hitondra loza fa hitondra fiadanana andoaka itsika hijery tantara anankiray ao anaty baiboly aloha voalohany izay nahitana tantaran'olona hoe ny fisainany ihany ny joroany mandresy lahatra azy ihany ny joroany tsy nety niova izy tsy nety nanavao fisainana izy andoaka hijerentsika Samuela voalohany toko 5:10 Samuela voalohany toko 5:10 ny amin'ny tantarany Saoly vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy andininy faharoa Samuela voalohany toko 5:10 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy faharoa andininy fahatelo Samuela voalohany toko 5:10 andininy faharoa andininy fahatelo zao lazainy Jehova tompony maro hovaliako izay nataony ny Amalekita tamin'ny Israely dia nanotrehany azy tany an-dalana fony izy niakatra avy tany Egypta koa mandiana ankehitriny ka mameleza ny Amalekita ary ngano izay rehetra mety ho azy ka aza sina miangana fa vinoy avokoa na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza minono na omby na ondry amanosy na rameva na boriky reto zanak'Israely reto zany rehefa niakatra avy any Egypta dia nanavika azy ny Amalekita ary tsy nankasitrahan'Andriamanitra zany tena tsy tian'Andriamanitra zay dia hoy Andriamanitra tamin'ny Saoly mpanjaka sy ny zanak'Israely hoe hovaliako izay nataony Amalekita taminareo andana mivonoy daholo ny Amalekita rehetra ary ngano izay rehetra mety ho an'ny Amalekita na lahy na vavy na biby na inona na omby na ondry na osy na rameva ary ngano avokoa izay rehetra mety ho an'ny Amalekita dia nandeha Saoly mpanjaka niady tamin'ny Amalekita ary rehefa niady Saoly resy aloha zany ny Amalekita satria Jehova no momba azy fa izao manana ny sainy mihitsy ty Saoly ty ary zay no mahatonga andro any mampianatra antsika hoe miova amin'ny fanavozana ny saina aza misaina tahaka n'izao tontolo izao fa misaina araky ny fisainan'Andriamanitra ozy Andriamanitra mandiana ary ngano ny Amalekita rehetra dia nandeha Saoly niady resy ny Amalekita fa ina nataony Saoly
manana ny saina izy, manana mandresy lahatra azy izy, ohatra izany daholo ny ankabeazan'ny zanak'olombelona hoe manana ny saina, manana mandresy lahatra azy. Dia inona sy naringany daholo ny Amalekita rehetra, fa ambara baiboly hoe iagaga mpanjaka nentinody tao an-tranony. Ny biby rehetra matavitavy nataony iny tsy ny vonoany, aprimy ny tono izy, atao mifanatitra ho an'i Jehova fa tsy ho vonoany. Zany ve tsy fandaniam-poana ozy? Ondry osy matavitavy, maninona no vonoany? Fa maninona tsy atao mifanatitra ho an'i Jehova? Andriamanitra ke tsy niteny hoe atao mifanatitra ho any biby matavitavy ary ngano. Andriamanitra ka mahantra, ka ianao ny andeha hanolotra fanatitra ho azy arak'izay efa nandidiny mba ho vonoana. Le fisainana, le mentalitentsika mila miova hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ny fisainanao, tsy ny mentalitenao, tsy izay mandresy lahatra anao hoe zany ve tsy fandaniam-poana? Fa maninona ny ondro matavitavy no vonoana? Fa maninona ny omby matavitavy no vonoana? Fandaniam-poana zany, aprimo reo atao mifanatitra ho an'i Jehova. Dia tsy nankasitrahan'Andriamanitra izany. Ary zany natonga an'Andriamanitra tezitra tamin'ny Saoly mpanjaka hoe tsy mila nao mpanjaka intsony aho, fa efa nahita lehilahy araky ny foko aho, izay anao ny sitrapoky rehetra, Davida izany. Ry havana andaovaka itsika ny teny ho fanamarinana n'izany. Samuela voalohany 5:10 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, manomboka amin'ny 7. Ary Saoly namely ny Amalekita hatrany havita amin'ny lalana mankany Sora izay tandrifiny Egypta, ary azony Samubely iagaga mpanjaka ny Amalekita, fa ny vahoaka rehetra kosa dia naringany tamin'ny lela-tsabatra. Fa Saoly sy ny olony tsy namony any agaga sy izay tsaratsara indrindra tamin'ny ondry amanosy sy ny omby, sy ny tamin'ny ondry amanosy sy ny omby, sy ny fa sy ny zanak'ondry, ary izay tsara rehetra, fa tsy fony ho naringana ireny, fa ny raty rehetra izay tsy tiany kosa dia naringany ihany avokoa. Ary tonga tamin'ny Samuela ny tenin'i Jehova hoe manenina no nanaovaka ny Saoly ho mpanjaka, fa niala tamin'ny fanarahana izy ka tsy nahatanteraka ny teniko. Dia tezitra Samuela ka nitaraina tamin'i Jehova mandritry ny alina, vavaka ho azy le mpaminany nandritry ny alina. Ary ny fomaraina kosa Samuela tsenan'ny Saoly dia nisy nilaza tamin'ny Samuela hoe Saoly efa tonga atao Karmela, ary indro izy manorina fahatserovana ho azy. Dia niodina ka nandroso nidina ho an'ny Gilgal. Ary Samuela tonga teo amin'ny Saoly, dia hozy Saoly taminy: ho tahiny Jehova ne ianao, efa natanteraka ny teny Jehova. Fa hozy Samuela: inona nefa izany barareka ny ondry amanosy reny ny sofiko izany sy ny mamamama ny omby reko? Ary hozy Saoly: avy tany amin'ny Amalekita no nitondrana ireny, fa ny olona namela izay ondry amanosy ny omby tsara indrindra mba ho vonoana atao mifanatitra ho an'i Jehova Andriamanitra ao, fa ny sisa dia naringany ihany avokoa. Dia hozy Samuela tamin'ny Saoly: aoka izay, fa ambarako aminao izay nolazain'i Jehova tamiko alina. Ary hozy taminy: ambarao ary. Dia hozy Samuela: na dia noheverinao kely aza ny tenanao, moa tsy tonga lolo ny firenen'i Israely va? Ary Jehova nanositra anao mpanjakan'i Israely, ary Jehova naniraka anao ka nanao hoe mandianaka ary ngano avokoa ny Amalekita mpanota, ary miadia amin'ny ambara-paharingana. Ko nahoana ianao ny tsy nihain'ny feon'i Jehova, fa nanao ankazakazaka tamin'ny babo ka nanao ny izay ratsy eo mason'i Jehova? Fa hozy Saoly tamin'ny Samuela: efa nihain'ny feon'i Jehova ihany aho. Hainao ngadika zany, efa nihaino ihany, fa tsy tena nihaino en totalité. Ka nandeha tamin'izay nanyrany Jehova ary nitondra ny agaga mpanjaka ny Amalekita, sady nandringana ny Amalekita rehetra. Nefa nangalany olona ondry amanosy sy omby mibabo, dia izay soa avy tamin'ny zavatra ringana mba ho vonoana atao mifanatitra ho an'i Jehova ao Gilgal. Fa hoy Samuela: sirak Jehova moa ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa latsadra, mihoatra noho ny mihain'ny feon'i Jehova. Eny manaraka ny tsara noho ny fanatitra, ary mihain'ny tsara noho ny sabora n'ondry lahy. Fa ny miodina dia toy ny heloka amin'ny fankatovana, ary ny ditra dia toy ny mpanompo sambo sy terafima, satria nandany tenin'i Jehova ianao
dia tsy ny laviny dia ny laviny tsy ho mpanjaka kosa. Ry havanao amin'ny fisainany Saoly, zay nge mahatonga antsika olona gentilisa taloha mba tena hanova ny fisainantsika. Sa tsy marina zany? Rehefa tonga pinontsika dia hovana tanteraka ny fisainanao, ho tonga amin'ny fisainan'Andriamanitra. Tsy handeha amin'izay mandresy lahatra anao ianao, sy mandeha arak'izay mamabo anao ianao, tsy handeha arak'izay ohatrany tiany mety fa handeha araky ny sain'Andriamanitra. Tiako tena iovantsika pino androany. Za nge mahita hoe be dia be ny fisainan'olona ohatra mbola tsy niova. Misy olona tamin'ny gentilisa dia nisaraka tamin'ny vadiny dia nanambady vehivavy hafa dia lasa pino ilay vehivavy tadio arina. Dia niteny amin'ny pastera rehefa atao batisa tsara aminao misaraka aminy. Dia ozy izy dia izy any amelona anay sy ny zanako pastera. Tsy vadin'olona ve nalainao e? Averany azy. Raha ohatra moa fa tena hoe efa nisoratrinareo zavatra hafa indray izay. Ny tiako ambara ry havana dia izao le fisainantsika maha-kristianantsika dia mila miova, hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izay sain'Andriamanitra ataontsika ny ataontsika sy iainantsika. Eto zao dia niteneniny Saoly hoe aringaniny Amalekita rehetra, aza vela misy miangana na dia ray ary fa reny nanavika anareo taminareo nody avy any Egypta. Anga zany nataony Saoly, manana ny heviny izy, manana izay mandresy lahatra azy izy, manana izay mamabo ny fony izy hoe iagaga mpanjaka kosa tsy vonoka. Ny biby matavitavy sy ny ondro matavitavy sy ny osy matavitavy kosa tsy vonoko fa ho apirimoko hopiko ataoko fanatitra ho an'i Jehova. Mankatoy ny tenin'Andriamanitra ozy izy Saoly ny tsara. Ianao mandeha manao ny sitrapon'Andriamanitra ny tsara. Zany no andrasan'Andriamanitra amintsika. Ary zany mahatonga amin'ny sainantsika pino hoe mila miova. Miova amin'ny fanavaozana ny saina. Mila miova amin'ny fisainantsika hifanaraka amin'ny fisainan'Andriamanitra. Za mahita hoe io tsika pino tsy manaraka ny fisainan'Andriamanitra io nge mahatonga amin'ny fiainan'ny pino maro tsy mety tafity, tsy mety lasa lavitra, tsy mety ambinina, tsy mety afaka mifantrany. Satria nahoana? Ny heviny, ny sainy, izay veriny fa mety no ataony fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra izay sain'Andriamanitra tao. Andao nge jerentsika ny teny manambaran'izany. Raha amin'ny Baiboly zao no jerena dia zao ny zavatra hitako atao anaty Baiboly. Raha mamaky ny boky Malakia ianao toko 7 manomboka amin'ny 10 aitsika tsara amin'ny resaka ny ampavifolo-karena izany. Dia ozy ny Baiboly Malakia toko 7 manomboka amin'ny 10 entinareo ny fahafolo-karena rehetra ao amin'ny trano firaketako mba sikanina ao an-tranoko. Ary izao toetra amin'izany ho Jehova tompony maro fa hovoaiko anareo ny varavaran'ny lanitra mba ampidinako fitahina mananambiampy ho anareo. Ary tsy teny mafy mihitsy le valalam-pandany reny noho ny aminareo ka tsy hanimba vokatry ny tany intsony ireny ka dia avanim-bony voalopokareo manentsaha ho Jehova tompony maro. Ary anareo ataon'ny firenena rehetra hoe fa ho tany mahafinaritra ianareo ho Jehova tompony maro. Io zany dia mazava be mihitsy ange ny zavatra asian'Andriamanitra ataontsika. Ohatran'le ao amin'ny bokin'ny Samoela, le nasiany nataony Saoly ary ngano avokoa ny Amalekita dia vonoy daholo aza vela misy miangana. Dia mitovy amin'izany nanome didy sy baikoa Andriamanitra ho antsika eto Androrakely hoe entinareo ny ampavifolo-karena rehetra ao amin'ny trano firaketako mba sikanina ao an-tranoko. Ary izao toetra amin'izany ho Jehova tompony maro fa voaiko anareo io varavaran'ny lanitra io dia ampidiniko ny fitahina mananambiampy eo amin'ny fiainanareo. Dia rehefa mijerentsika ny olona dia hoe sambatra mivavaka fa ny zavatra mampalahelo. Za tena mahita an'izany
raha betsaka indrindra 20 isan-jato mivavaka ihany manao ampahafolo-karena 20 isan-jato mivavaka ihany raha misy ary mety 10 isan-jato ary no manao ampahafolo-karena dia hitanao le fisainantsika tsy voaova hoe raha nalako nkaramako zao 1 million dia analako 100 000 dia 900 000 ve sisa dia ho ampy ve zany 1 million ary tsy ampy ka ahoana 900 000 ve ho ampy mbola ngalana ampahafolo-karena indray za tsy hanao an'izany za hivavaka fotsiny fa za tsy hanao an'izany ty magaga raha manitra velona fadiran'ovana ny kristianina mpivavaka fa manitra velona fadiran'ovana fiainanao teo ihany teo enao taloha gentlis ny jaly mbola zany ihany ny fiainanao zao ny jaly mampiavaka azy fotsiny dia enao narary dia sitrana fa le fiainanao tena mampalahelo mahantra fadiran'ovana ny jaly satria nahoana tsy voaova n'inona ity tokony hovana miova amin'ny fanavoazana ny saina amantaranareo ilay sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana no marina tsy voaova ty mandeha amin'ny compte bortre ny vazaha ty compte bortre amin'ny vazaha moa hoany 1 million angalana 100 000 ampahafolo-karena égal 900 000 sisa tsy ampetsika io niofatranotsika nge 300 000 dia aiza ny vary aiza ny laoka ny jirama ny ekolazy ny mpianatra angatsy ianao le tenin'Andriamanitra zay tokony hiletika ao an-tsainao hoe anakarena amin'ny zavatra rehetra ianareo izy androso amin'ny itso-po izay mahatonga ny fisaoranay an'Andriamanitra saty zany andoka jerentsika zay teny zay oabolana toko faraika ambin'ny folo andiny ny faefatra amin'ny 20 oabolana toko faraika amin'ny folo andiny ny faefatra amin'ny 20 ahoana ozy ny baiboly misy mahafoy eto androdra kely nefa mitombo fananana ihany ary misy fatra-pahihatra loatra misy kahidy loatra misy fatra-pahihatra loatra nefa tonga malahelo ihany ry avanao hafa mihitsy ny fisainan'Andriamanitra ary zay mahatonga antsika tena tokony hanala ny fisainantsika olombelona hiala amintsika fa iova amin'ny fanavoazana ny saina isika hanana ny fisainan'Andriamanitra ato anatintsika amin'Andriamanitra nge mazava be ny teniny hoe misy olona mahafoy manome ho an'ny malahelo mahafoy manome fanatitra ho an'Andriamanitra mahafoy ampahafolo-karena misy mahafoy fa mitombo fananana ihany fa misy fatra-pahihatra loatra nefa maninona tonga malahelo ihany tsika fiangonana zany mila miova ny fisainanao miova amin'ny fanavoazana ny saina amantaranao ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina ovay ny fisainanao enao zao ampianarina tsara hoe eto ny ampahafolo-karena mba sikanina ao an-tranoko ary izao toetra amin'izany aho Jehovah tompony mamy fa izao ny atao voaiky ho varavaran'ny lanitra io ampidinako fitahina mananambiany isam-batan'olona enao ve dia midote hoe dia ho vitan'Andriamanitra ve zany enao ve dia mieritreritra tsy vitan'Andriamanitra zany ataovy zany dia ho hitanao fa manankarenao mena zay rehetra miantso azy Andriamanitra kamaly sozy zay mazoto mitady azy izy raha mitondra ny ampahafolo-karena ianao dia Andriamanitra mihitsy ny amony varavaran'ny lanitra ho anao ampidina fitahina manana ambiampy ho anao mba tsy hanan-java-mahory ianao ary ny avanareo gentilisa zay mijery anao dia mahita hoe niova ny fiainanao fa lasa sambatra ianao fa raha ndraiky tsy apino ohatrany tsy tena mandinika le tenin'Andriamanitra hoe voain'Andriamanitra vao mitondra ny ampahafolo-karena ianao
Andriamanitra toeratsy toera aleo aloha amin'ny heritaona vao tahiko, aleo aloha amin'ny heritaona voaiko mivaravarany lanitra fa ny fotoana natanteranao ny tenin'Andriamanitra. Ahoana hoy tsy avatarin'Andriamanitra tantaram-piainanao hoe mijaly ianao, sahirana ianao, mila vola ianao. Aza mieritreritra hoe afaka 2 volana, afaka 2 volana, afaka 3 volana Andriamanitra vao amombo varavarany lanitra aminay menakavy kapidina fitahina mananambia. Andriamanitra endry izy, Andriamanitra manan-tsaina ny Andriamanitra tompontsika. Andriamanitra tia atsika, tena tia atsika. Vao manatanteraka ny teniny ianao, hovoainy ianao io varavarany lanitra io, ho ampidinin'Andriamanitra manao ny fitahina mananamby ampy. Amen. Tsy haiko aloha zany hoe efa donto ny fivavahana ny fisainao. Za tena donto ny fivavahana mihitsy a. Ary ianao koa ve tena babo, satria zao fotsiny ambarany tenin'Andriamanitra oabolany toko 10 tsy makalavitra tsika avadio daholo ny baiboly. Oabolany toko 10 andininy 2:20 dia andonga antsika rehetra samy miaraka mamaky 1, 2, 3. Inona hoy mampanankarena? Tsy kofokofoanao makatsy makaroa, mikofokofokatsy mikofokofokaroa. Fa le fitahiany Jehova mihitsy no maninona dia maninona ary tsy azony fisasarana mipina izany. Raha dia teny gasy zany dia mazava be mihitsy io teny gasy io hoe ny fitahiany Jehova mampanankarena tsy azony fisasarana mipina izany. Faharoa ny vakitsika teo entony ampahafolo-karena ao amin'ny trano fireketo mba sikanina ao an-trano. Dia izao nge voako anareo ny varavarany lanitra, ampidiniko aminareo ny fitahina mananamby ampy. Tsy haiko tsony zay teny hoe mahazava sy mampitany zany eo amintsika hoe azahotsika azy, fa mazava. Dia inona ary mahatonga anao tsy manao 20 isan-jato tsika fotsiny manao ampahafolo-karena, fa isika rehetra 20 isan-jato tsy mety manao. So dia miena mivolana tsy misy moa sasany raha matoa zay ny jolo vavolombelona za pastera manao foana ozy dia anontany mivadiko hoe aiza daholo ny volantsika hoe nangalako meo antoty nangalako nanaovana ampahafolo-karena rafitra miadony izy mivady ozy ony lerana pasterinareo ny matavy ohatran'izao zany ony ny atao mivadiny pasterinareo ny matavy ohatran'izao sy ohatran'izao maninona ny volako fisasarako aterinao amin'izany ampahafolo-karena zany efipetsy fotsiny zany. Misy fomba hafa nge afahanao manao azy tsy ny vadinao ny agnalanao fa ny anao, satria samy miasa izy mivady dia ny karaman'le ramatoa sy le rangahy atambatra dia angalan'le ramatoa ampahafolo-karena fa manomboka zao raha ohatra ka ohatr'izay le fiainana ataovy io ny anao complet fa ny angalako ampahafolo-karena mba ho tahina ary tena tahina tesitra le rangahy farany dia ozy le rangahy aleo zay ihany mitazona ny volako. Ay ozy le ramatoa io ary ny volanao tazomy rehefa nitazomy le rangahy mivadika ny atodoany herinandro dia lany mivadika ny atodoany le rangahy fa vita ny herinandro. Tsy sona nge le vola inona ny loka io le matoa atao voanjo endasina. Inona ny loka atao vianana endasina. Inona ny loka atao ravimanga endasina. Inona ny loka 2 volana ihany le rangahy nitazony dio le rangahy io ny anao tazomy le rangahy io ny anao tazomy oriavanao miavaka ny olona mpanao ampahafolo-karena tsy anan-java mahory aro sambatra teny gasy mazavy zany. Inona ny tsy anaova mipino eto androndra kely ampahafolo-karena miovà amin'ny fanavoazana ny saina, avozo ny fisainanao, ankatoavy ny tenin'Andriamanitra dia ho hitanao fa io varavarany lanitra io hisokatra ho anao sy ny ankonanao.
iova ny fiainanareo tsy voanjo endasina tsony tsy ravomangy endasina tsony fa iova ny fiainanao ry havanao ny atonga ny fiainantsika ety ho tahian'Andriamanitra hafa mihitsy ny fiainam-pivavaka manao ny ampavofolo-karena ho tahian'Andriamanitra ianao ambinina ianao tsy anan-java mahory ny havanareo mahita hoe sambatra ianao tiako mihitsika fiangona tena iove halleloia ary tena mba tonga an'le izy ho raikitra ao an-tsaintsika ka voaova amin'ny fisainantsika dia ny fieritreretantsika foana hoe ny fitahian Jehova mampanakarena ary tsy mba azo ny fisasarana ampina izany saintsainao andro manalina izany Josoange rehefa hitondra ny zanak'Israely hiditra any amin'ny tany Kanana dia ozy Andriamanitra taminy or Josoa aoka tsy ala mivavanao ity boky ny lalàna ity fa saintsaino andro manalina saintsaino andro manalina saintsaino andro manalina hitandremanao anao arak'izay voasoratra ato fa mizany dia lavrary ny dianao ianao ny sady ho ambinina aoka tsy ala mivavanao ity boky ny lalàna androany ity fa saintsaino andro manalina rehefa kaikaiky mifaravolana dia saintsaino amin'izay hoe inona daholo moa ny dépense tokony ataontsika esory aloha le an'Andriamanitra mba hitahiny Jehova atsika zay nge mahatonga fiainanao tsy mety tsy tahiny ny olona mandray karama kely ianao ary ohatra ny miaina-piadanana koa fa ianao zay tsy manao ampavofolo-karena mijaly fadiran'ovan-dava nitrosa lava sasany dia manana carnet fitrosana aty amin'le mpivarotra aty hoe tia ny carnet fitrosana ampivokely 10 kilao mivarinay tamin'ity fa tsy ampy siramamy 1 kilao kafe alio sivy sardine ataonay loka maraina tsisy loka maraina asivy sardine ray boaty 2 boaty kafe siramamy efa eo hitsao le carnet androany tsy baiboly ty fa carnet tsy baiboly ty fa kaye sady ozy sasany hoay nanitsaka baiboly paster aza manao carnet tsony fa maninona nompitrosa lava sa tsy marina zany tsy mandray le carnet ko rovito le carnet androany ambarao amin'ny tompetompo anao ampavofolo-karena dia sokavoan'ny varavarany lanitra ianao mihitsy rapidina fitahina mananambiampy mba hanakarena ny zavatra rehetra izay ka androso amin'ny itsom-po mahatonga amin'ny fisaoranay an'Andriamanitra anao ve tsy leo an'izany leo carnet leo carnet ve rovito andao iova miovagna mifanavoazana ny saina amantarana reny sitrapon'Andriamanitra dia je tsara sady ankasitrana ny marina mila miova ny fisainanao tsika nizy zanaka mpanan-kareny zay manaiky an'izany fa marina ofafainy tanany za zanaka mpanan-karena ary tsy zanaka mpanan-karena monsieur be saina fa anderaka ny sitrapon'Andriamanitra misy mahafoy fa mitombo fananana ihany mandaigna ave Andriamanitra fa misy fatra-pahihatra loatra nefa tonga malahelo ihany ary amin'io fanomezantsika io akoatra ny ampavofolo-karena atsangano ny tanany zay rezy rahatra hoe saranganao ampavolony amin'izay manoka androany metehaka Andriamanitra ranga aza mamitaka
zay tianao tsy manao hoe no problème formi ozy izy ny anglisy tsisy problème hoa saty zany e anao tsy Andriamanitra zany fidio zay lalana tianao izorana izotra ho amin'ny fitahina ve ankatony tenin'Andriamanitra ve ka ho any an-danitra ary dia-tany miainam-piadanana sady zay tiako ohatrany ny solinge zay tiako hoe za ty amony ny olo matavitavy sy ny olo matavitavy iagaga-mpanjaka terizy koa zay tianao io zay tianao marina tsy afaka terena ianao fahandroany dia mampianatra anao ny marina miova ny fanavozana ny saina avozy ny fisainanao fantaro ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady angasitrana aza mety fitahany devolo hoe raha volanao ny 1 million akana 100 000 900 000 sisy côtio ny ovatrano 300 000 jirama 100 000 ny écolazy ny mpianatra ny frais ny café ny siramamy sa atao amin'ny cahier ndray ty tsisy tsony ty roay aminaran Jesosy io manomboka androany karazan'olona hafa mihitsy raha tsy mitrosa ny anaranao manomboka androany raha tsy mitrosa sao mba ijoro vavolombelona misy fotoana taloha dia ohatrany tia mitrosa farany dia miperako mihitsy hoe tsara nga tsy hitrosa tsony dia tena tsy misy randray siramamy fa tsy rarako vavaka tombo taio zay tsisy randray ny zavatra ilaina fa tsy rarako fa inona mitranga rehefa tena tsy raranao tokoa dia tahin'Andriamanitra ianao dia fe tsy mitrosa tsony ohatrany nety ihany na dia tsy mitrosa ary avozy ny fisainanao miova ny fanavozana ny saina vavaka tena atao betsaka rehefa misy fotoana amin'ny fahasairanana fa Andriamanitra mahavonjy izy rehetra mitady azy mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro sarotra rehetra izy ry havanao tiako tena hiova mihitsy ianao androany miova ny fanavozana ny saina fisainanao avozy ankatoavy ny tenin'Andriamanitra ny amin'io fanomezan'io zava-dehibe ny alalan'olona an'io fa afepen'ny devolo fotsiny andoka jerisika amin'ny boky ny Korintianina Korintianina faharoa toko fahasivy andininy fahaenina Korintianina faharoa toko fahasivy andininy fahaenina o Baiboly manao hoe fa izao no lazaiko zay mamavy kely dia kely no jinjany fa izay mamavy be dia be kosa no jinjany aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay niny fony avy tsy amin'ny alahelo na mifaneriterena fa mimpanome amin'ny fifaliana ny tian'Andriamanitra ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny oniny rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra alleluia io fiainana io zany dia misy lojika mpiainana ozy izy ny Baiboly hoe zay mamavy kely dia kely no jinjany ianao kosa ve vary raika poka no afafinao dia mitetitetika ijinja 5 taonina azonao tsara mihitsy agnampy zany hoe raika poka ny akotrina afafinao dia hoe andray 5 taonina fa arakaraka ny afafiny olona ihany no jinjainy dia eo mifamponan'Andriamanitra ohatra zany mihitsy rehefa tena mamafy ianao ho an'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra tena arakaraka izay no jinjainao ry havana ka inona ary ny tianao hijinja be ve sa hijinja kely zay tianao io saty zany tena mamafaza ianao ho an'ny asan'Andriamanitra mamafaza ho amin'ny famponan'Andriamanitra fa arakaraka izany no hojinjainao avy amin'Andriamanitra mazava ny voalaza ny tenin'Andriamanitra zay mamavy be dia be ny jinjainy zay mamavy kely dia kely ny jinjainy
fa ianao tsy terena fa amin'ny sitrapo araky ny sitraponao arak'izay tianao dia mamafaza ho an'Andriamanitra. Halleloia. Ataovy amin'ny fonao rehetra izany fa ho hitanao mihitsy ny fiainanao hoe ho tahian'Andriamanitra. Zavatra fafy amin'ny tany mety hoe misy hoe tsy dia nahavokatra ny tany, ratsy be ny vokatra tamin'ity, fa za mino fa amin'Andriamanitra tsy mba misy an'izany e. Zay afafinao an'Andriamanitra tsy maintsy ataon'Andriamanitra proportionnel arak'izay koa. Amen. Na ny vokatra miakatra. Tsika pino zany a, olona tena tokony tahiana be mihitsy tsika. Zany mihitsy vitsikely. Zany mihitsy eto aloha eto ny tena henoko a. Rehetra tsisy henoko a. Olona natao ho tahian'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra daholo ny lesona rehetra hitondra antsika ho amin'ny fitahiana. Inona tsy anaovanao an'izany e? Mba ho ataonao veloma ny fanitrana e. Olona tena tahiana be anao manomboka androany. Karazany olona zay manko ny tena tiako mihitsy hoe za tena karazan'olona hafa mihitsy. Olona voata zanak'Andriamanitra. Sa tsy zany e? Ka ny tompony hitantsika fiangonana aza atao hoe mavesatra aminao no manao ampahafolo-karena fa efa mazava aminao izay. Avozy ny fisainanao hoe za rangahanao a, tena anao a, mba ho tahiny anakarena amin'ny zavatra rehetra ary isokatra amiko mivaravarany lanitra. Manome fanatitra io, za rangaha tena anao a. Fantatsika tsara fa mifanatitra tsika ato tsy sanatria hoe lalilamy foana hoe anaova pastera plaisir zay tiany. Fa haitsika tsara hoe ny tranon'Andriamanitra rehetra zay ataontsika. Efa kaiky vita zao ny trano any Betafy saorana ny tompo fa 2 étages ny trano ipetrahan'ny pastera sy fivanianandreo mpanao tafika masina. Efa voatafo, efa mandalotra ivelany anatiny amin'izao fotoana izao, efa nahazo gorodiny. Halleloia. Mitohatra amin'izao fotoana izao no amboarina miakatra amin'le étage rehetra dia avy eo dalazy ambany. Grille de protection fanampanamboarako dia amin'ny talata vita. Varavarana fitaratra sy fa marary indray le olona mpakarakara azy dia mbola tsy nanao fanampanaovin'olo kafa ho fa tsy haiko. Tokony ho vita koa. Dia afantarantsika hoe sanatrika bary mihitsy raha izay mivady nihinana mbola am-piangonana. Hainao mandeha zany sanatrika bary, sanatria andresaka. Tena sanatria raha izay nihinana vola am-piangonana hoe ho annay anaovanay fafinaretana ho an'ny tenanay. Fa ny volan'Andriamanitra dia anaovanay ny asan'Andriamanitra, anaovanay ny tranon'Andriamanitra, anaovanay izay rehetra mety ho an'Andriamanitra. Ary zany tokony hampirisika antsika anao fanatitra ankasitrahana. Fanatitra ankasitrahan'Andriamanitra no ataontsika amin'ny tatsika ny asan'Andriamanitra rehetra ka ny tompony hitantsika andao hivavaka rangaha. Hivavaka mba ho voaova amin'ny fisainantsika hoe tsy misaina ohatra ny olona zao tontolo zao. Ny olona tsy mivavaka nge amin'io fanaovantsika ampahafolo-karena io dia misy manao SST ny hoe pasteranareo no matavy. Zany tsy marina zany eto amintsika. Sady zany e. Fa ny ampahafolo-karena dia ataontsika ho an'Andriamanitra, anaovana ny asan'Andriamanitra. Halleluia. Ary za milaza aminao fa ianao raha manao a ho tahiana be ny fiainanao, ho tahiana be ny fiainanao. Roy fotsiny devoly ataovy ny ampahafolo-karena fa hitanao fa iova ny tantaram-piainanao. Raha mijery anao ny olona dia mahitanao hoe ary nareo zany nge ohatra ny miova. Andao hivavaka, tena hivavaka hoe Andriamanitra amboariny ny sainako. Hovay ho amin'ny fanavaozana ny saina. Amantarako ny tena sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana anova ny fiainako. Hitondra ny miaraka avy amin'ny fitahiana. Ianao ve raha tsy mamafy tsaramaso dia mieritreritra hoe jinja tsaramaso e? Possible. Hoe ianao tsy namafy tsaramaso akory.
raha matoa mba firikapoka zao ny tsaramaso jinjay tsika ko ianao aritry namafy dia ohatra izany koa mamafy eo anatrihan'andriamanitra sy mifampona dia anakarena amin'ny zavatra rehetra isoratra aminao mivaravarany lanitra ianao ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra amen tiako mihitsika eto androndra hitan'olona hoe tena hafa mihitsy ny mpivavaka ao androndra amen andao ivavaka raha eo misaotra anao izahay misaotra raiko noho ny fitahina sy ny fahasoavana misaotra noho ny famindramponao ampahirato masom-pananay afantaranay ny marina amin'izao famponanao izao mahatonga anay tena hotahina ankasitrana eo anatrianao olona mahatoky ary misoratra aminay ny varavaran'ny lanitra andriamanitro enao mihitsy no hiasa mahery eo amin'ny fiainanay enao nitondra anay ho amin'ny fitahina sy mifanambinana aoka tena ho ampahiratinao masom-pananay ny sainay tena miteraka tompo amin'ny fanavozana hiasa mahery eo amin'ny fiainanay ianao ora saraparakitarakadia sarapapapapapa halalakadarakadia sarapapapapapa amboary ny fisainanay hifanaraka amin'ny sitraponao mba ho tahina izahay mba ho ambinina izahay mba tsy hanan-java mahory izahay hola saraparakitarakadia sarapapapapapa misaotra anao raiko misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana zany vavaka izany haleloia misaotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy amen